Tsy mitazam-potsiny manoloana ny olana ny fifamoivoizana eto Antananarivo ny commune eto Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny sampana misahana eo anivon'ny commune urbaine dia ny DTMI izany. Manoloana ireo fitarainana maro samihafa momba ny fitaterana izay voarain'ny commune dia miainga amin'ny fifampidiniana atrandry ny fikaroham-bahaolana. Rehefa hita izay vahaolana izay dia tsy maintsy misy ny fifampidiniana eo anivon'ny commune manoloana izay vahaolana hita izay. Tsy ny resaka fanamboarana fotodrafitrasa ihany no zava-dehibe amin'ny fifamoivoizana raha ny fanazavana, fa ny fanajany ny tsirairay ny lalàna amin'ny fehizany. Ankoatr'izay, ny fifanajany ny mpampiasa ny lalàna rehetra. Targetra ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ny ametraka tanàna milamina ao anatin'ny fifamoivoizana mirindra, ka ny trottoir natokana ho an'ny mpandeha tongotra ary ny arabe ho an'ny fiara. Ny antony voalohany dia rahantsika mahita fa betsaka ny fiara mifamezivezy eto Antananarivo ary betsaka mihoatra an'izay tokony ho zakan'ny lalana misy eto Antananarivo. Eo amin'ny 300 kilometatra eo ny lalana eto Antananarivo, nefa ny fiara dia efa amanetsinetsiny ka be loatra le izy raha miahatra amin'ny fotodrafitrasa. Isaky ny eo amin'ny 7 na 8 volana eo dia misy fiara iray alina miasa eto Antananarivo mitombo, satria ao anatin'izay fotoana izay dia mivadika ny immatriculation antsika, dikan'izay zany nisy fiara iray alina nahazo immatriculation vaovao. Na tômôbila vaovao io na occasion dia tafiditra ao anatin'izay. Ny fiara maty nefa na fiara mijanona tsy mahatratra an'izany isa iray alina izay, dikan'izay mitombo isaky ny 7 na 8 volana eo amin'ny iray alina ny fiara miasa eto Antananarivo. Misy reny rond-point na carrefour na intersection fihaonan-dalana eto Antananarivo izay efa tsy mahazaka tsony ny abetsaky ny fivezivezena eo amin'ilay toerana. Raha mijeritsika ny rond-point eo Antanimena, raha mijeritsika ny rond-point eny Anosy-Zato, raha mijeritsika ny rond-point eny Ambanidia dia feno fiara amin'ireo fidiran-dalana mamonjy an'ilay rond-point ireo, ka tsy mahazaka tsony ny fifamezivezeny eto an-drenivohitra. Ny alaolana misy dia misy, fa ny fanatanterahana azy no mila famatsim-bola sy finiavana ho an'ny fitondram-panjakana sy irahana amin'ny commune. Fa isan'ny zavatra iray miteraka resabe teto Antananarivo ny lalàna izay mamaritra ny fampandehanana ny sarety eto an-drenivohitra. Raha somary tsy aivana dia efa tamin'ny nahaben'ny tanàna Antananarivo renivohitra n'Andriamatoa Marc Ravalomanana no efa nisy izy io, saingy noho ny gaboraraka tamin'ny fotoana ny fitondrana ny teteza mita dia tsy hanintsony izany. Amin'izao anefa dia naverin'ny prefecture n'Antananarivo indray ity lalàna ity ary nankatoaviny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny fampiarana azy. Toy izao indrindra no fanadihadiana izay natao teny anivon'ny fiarahamonina teny mahakasika ity lalàna ity. Raha ny hita tokoa mantsy dia isan'ny miteraka fitohanana ny fivezivezena eto an-drenivohitra ireo sarety ireo, indrindra fa ao anatiny ora fiaingan'ny mpiasa sy ny fodian'ny mpiasa iny na ilay antsoina hoe heure de pointe. Nanamafy ny eo anivon'ny commune Antananarivo fa ny mba ampirindra tsara ny fifamoivoizana izay isan'ny mampitaraina ny maro no antony fanapahan-kevitra. Ny ade eo aza nefa izany dia isan'ny olana mipetraka ihany koa ny toetsaina izay zatra baranainy ny anomboka tamin'ny taona 2003 ny siny fanonganam-panjakana teto amintsika. Tsy mifanaja intsony ny samy mpamily, tsy voaza ny lalàna feny fifamoivoizana, samy manao izay saim-pantany ny tsirairay, any ka na toerana tsy tokony ametrahana fiara aza dia ametrahany sasany. Zary zava-poana ny fitsipika ifampifehezana sy ny fepetra izay napetraka.
rehefa teraka nefa ny fitoanana dia ny komina Antananarivo renivohitra ihany no omena tsiny. Raha eo ihany koa ny mpandrindra ny fifamoivoizana izay miasa eny amin'ireny toerana ireny. Code de la route aza mivoaka tamin'ny taona 17 sy 20. Izy io nefa dia misy fanazavana tsara navoaka boky kely izay navoaka ny Bianco miaraka amin'ny ministeran'ny polisy sy ny ministera ny amin'ny gendarmerie. Zany hoe misy lalàna efa miatra ny 2017-002 Code de la route vaovao, kanefa kosa ao anatin'io boky kely io dia misy an'ireo karazana sazy sy ny andala-tsazy sy ny fanefana zany sazy zany izay azavain'io boky kely io. Anisan'ny mampitaraina mpitatitra io sy mpampiasa fiara rehetra satria avy dia avy ny lamandy izay tsy maintsy aloha ao anatin'le izy kanefa kosa misy fanazavana ao anatin'io boky kely io ny mahakasika amin'izay. Eo koa ny lalàna izay nanamboarana ny ora fivezivezen'ny sarety sy ny posiposy eto Antananarivo renivohitra. Raha teo aloha zany raha manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 7 hariva tsy afaka mivezivezy dia nisy ny fijerena ny ora teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny commune urbaine ka namoahana n'ilay ora hoe amin'ny 8, amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ary amin'ny 2 ka hatramin'ny 4. Raha ohatra zany misy sarety na posiposy tratra tsy ao anatin'ireo ora ireo dia tsy maintsy mampijanona azy ny polisy miandry ny ora io vao afaka mandeha. Fa raha misy kosa ny fanoherana an'izany dia tsy maintsy misy ny fampiarana ny sazy. Mikasika ny sarety sy ny posiposy dia tsy azo atao intsony ao anatin'ny fanapahana ny mitondra ranontany, ny mitondra éponge, ny mitondra barika ary voafetra ho ray taonina sasany no an'ny sarety ary 500 kilao ho an'ny posiposy. Mazava arak'izany fa misy antony avy amin'ny tsirairay ihany koa ny fitoanana eto amintsika. Isan'izany ny famaikana loatra ka lasa miteraka ny tsy fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana, ny tsy fanajana ireo toerana izay natokana hiampitana ho an'ny mpandeha, ny tsy fanajana ny toerana izay tokony ametrahana fiara ho an'ny tsirairay. Fa ankoatra ny resaka fandrindrana ny fifamoivoizana dia isan'ny tsy ataon'ny komina Antananarivo renivohitra ihany koa ambaninjavatra ny fanatsarana ny resaka fitaterana eto Antananarivo. Toy izao indrindra no fanadihadiana izay natao teny anivon'ny fiarahamonina teny. Taxi be koa ndraindray miverin-dalana dia le olona tsy mikarakara an'le izy dia setroka mandoto n'le tontolo iainana. Le izy zany le saran-dalana aloha efa hita ihany hoe tsy zakan'le fa efa mividy amin'ny vahoaka. Nefa le fiara le hitaterana koa nefa efa tsy manaraka an'le fenitra saza amin'ny vahoaka intsony dia tokony hoe misy fepetra raisina zany hoe rehefa mba miakatra ihany ny saran-dalana dia mila fanatsarana koa le tomobile zany satria izay zany no olana kely hoe ohatrany hoe tsy miankina amin'le fampiakarany zalahan'le izy ny kalitao moa zany amin'ny teny gasy le fiara ampiasaintsika. Tsy sahaza ho an'ny taxi be zany eto amintsika dia tokony hatsaraina na ny seza na ny fomba firesaka ao anaty taxi be zany dia mba mila fanajana aloha voalohany indrindra. Be loatra le embouteillage amin'le be mitokona amin'izy dia eo le mba samba mitopona ndraiky daholo amin'le fifamoivoizana zany mba tsy hiteraka embouteillage zany le izy. Ka mifatsapahatena an'le tsirairay mihitsy zany ilaina hoe tokony tsy hijanona elo en terminus izy eo amin'ny arret na tokony mba hanaja an'le mahazony olo hoe tokony mitongana ny terminus tsara fa tsy hiodina an-dalana ohatrany ny sasa mantsy mbola be da be mbola hoe mihodina an-dalana ohatrohatran'izay zany dia mba manaja amin'ny fanajana ny hoe mpanjifa zany. Nambaran'ny avy eo anivony DTMI nandritra ny fampiresahana fa efa misy ny boky nandraikitra na ny cahier de charge ho an'ireo taxi be ireo. Manoloana izany dia tsy tokony hisy intsony ny fiara fitateram-bahoaka manary olona an-dalana na mihodina an-dalana. Miainga amin'ny fifampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra hatrany moa ny fanapahan-kevitra rehetra izay noraisiny komina Antananarivo renivohitra momba izay fitaterana izay. Tsy ny fiara taxi be ihany no voakasika fa eo ihany koa ny fiara karetsaka na ny taxi eto Antananarivo. Toy izao indrindra no fanazavana mahakasika ny fanapahan-kevitra izay noraisina farany teo momba ireo. Efa voaresakitsika teo ny mahatonga amin'ny ankapobeny fitohanana eto Antananarivo fa anisan'ny asongadina amin'ireo ny fakana toeram-piantsonana tsy ara-dalàna na le hoe stationnement sauvage eny amin'ny sisiny arabe rehetra sy amin'ny trottoir. Betsaka ireo fiara hitantsika mijanona
mianika trottoir eto Antananarivo, zany hoe tsy mamela ny olona andeha amin'ny faritra izay natokana azy eny ambony trottoir ka lasa midina aty anaty arabe ny mpandeha tongotra. Rehefa midina anaty arabe ny mpandeha tongotra dia lasa miena ary miadana dia miadana ny fandehan'ny fiarakodia ka miteraka fitohanana amin'ny toerana izay tena misy fiarakodia mandeha amin'ny faritra anankiray. Ny faharoa dia fisian'ireo fiara izay maty mipetraka eny amin'ny sisin-dalana rehetra eny. Matetika izy ireny mbola misarona lambo, matetika efa maloto be ny ao ambaniny hitanao hoe fiara tsy mihetsika mihitsy ary hita ihany koa amin'ny maso mijery tsotra izao fa fiara efa tsy mandeha intsony ary misy koa maro dia maro ny epavy. Tanànan'Antananarivo zany dia hanomboka hampandre sy hampitandrina an'ireny olona rehetra izay manana fiara maty ireny amin'ny alalan'ny taratasy izay ho alefa amin'ny tompony sy ho alefa eo anivon'ny fokontany ary manana 7 andro izy manala an'ireny araky ny lalàna. Ao aorianan'izay dia azo bataina mandeha makany amin'ny forera ireo fiara izay tsy mandeha intsony na maty eny amin'ny sisin-dalana rehetra eny. Fa isan'ny zavatra iray izay mampitarina ny maro ny tolotra izay omen'ireo fiara fitateram-bahoaka sasany eto amintsika. Amin'ny ankapobeny tokoa mantsy dia misy amin'ireo fiara ireo no tsy mety ho an'ny fitateram-bahoaka intsony, saingy dia mbola lany ny vizity soamantsara rehefa tonga ao anatin'ny fitsarana, ary dia miasa ara-dalàna tokoa izay fiara izay. Ny matetika nefa dia misy ny loza mitranga foana eto amintsika, izany hoe lozam-piarakodia vokatry ny olana maro samihafa. Isan'ny olana iray tokoa izy io, indrindra fa tamin'ny fampiakarany ireo kooperativa sasany ny saran-dalana ho 500 ariary tamin'izany fotoana, ary nampimenomena ny mpanjifa satria ny saran-dalana miakatra nefa ny tolotra tsy arak'izay sahaza. Ohatra amin'izany ny fipetrahana na ny seza ao anatin'ireny fiara sasany ireny. Raha ny fanazavana izay voaray dia mizara roa miavaka tsara ny fitsarana ireo fiara ireo ho antsika eto Antananarivo. Misy ny vizity teknika ataon'ny fanjakana. Ao aorianan'izay dia misy ny vizity aty amin'ny commune urbaine Antananarivo. Ny aty amin'ny commune urbaine Antananarivo izay fantatsika fa Tsakavira izy hatreto dia efa misy fiaraha-miasa amin'ny direction hafa, direction ny mobilisation des ressources. Efa misy direction financière ny amin'ny resaka hetra tokony aloha. Misy ny fakana sary ary misy ny fanoratana an'izany antsoratra endraiketan'ireo polisy izay miasa ao, ary ny vondrom-pitatitra dia manana solo-tena koa manao ny asa fandraika amin'izay. Ny tiana heviana dia hoe ny fitsirihana visite de conformité ataon'ny commune dia mazava tsara fa tena eo amin'ny lafin'ny fitaterana sy ny mombamomba azy. Mety ny loko, fahadiovana, ny fitaratra tsy hisy vaky, dia ny fepetra farafahakeliny dia ny fanamarinana ny frein sy ny jiro. Izay zany no akapobeany ataon'ny commune aty amin'ny asa fitateram-bahoaka azy. Fa ny visite teknika kosa zany hoe ilay tena teknika momba an'ilay fiara dia an'ny fanjakana no tena mitsirika an'izay ary izy no manana fahefana sy ny fitaovana mifandraika amin'izany fitsirihana zany. Dika an'izay zany hoe ho an'ireo fiara izay mety ho hita hoe tena efa tsy manaraka ny fenitra na hoe ratsy dia mahazo fe-potoana izy ameniny any vizity aty amin'ny commune anatsarana, anamboarana, anavozana an'ireo fiara ireo dia miverina indray izy rehefa avy eo manao contre visite indray mandeha. Raha ohatra moa izy ka tsy lany ao anatin'iny dia tsy ahazo contre visite mihitsy mandra-pahatonga an'izay fahitana izay hoe efa tena mba manaraka ny farafaharatsiny sy ny farafahakeliny amin'ny fenitra hitaterana vahoaka eto Antananarivo. Manoloana izany dia manentana hatrany ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo mba samy anaja hatrany ny fitsipika amin'ny fe ny fifamoivoizana. Efa misy rahateo ny fametrahana sy ny famelomana ireo marika maro samihafa toy ny marika Zosol saika manerana eto tapo-tanàna Antananarivo. Mazava arak'izany fa tsy ny commune na ny mpandrindra ny fifamoivoizana irery andry ny tompona andraikitra feno amin'ny ampirindra ny fifamoivoizana fa andraikitry ny tsirairay, indrindra fa ny mpampiasa ny lalana rehetra. Irindra arak'izay ilain'ny maro azy ny fifamoivoizana raha toka manaja ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny fe azy ny tsirairay.